Tsakilany tsy misy ny ayaha amin'ny mety tsy hanombohan'ny taom-pianarana vaovao amin'ny volana oktobra hoy ny minisitra ny fanabeazam-pirenena ankoatra izay mitondra ny fomba fijery mahakasika ity hetsika tanterahan'ny mpampianatra Framaity ny tenany. Manana ny fidiran'ny mpianatra vaovaotsika amin'ny volana oktobra angamba ny aloloatra ny filazana hoe misy na tsy misy ny fidiran'ny mpianatra fahaloloatra zao mbola mandeha vakansa daholo zao mpianatra rehetra ny mpampianatra moa zany mba mankasasatra ihany koa fa eo ihany koa mpampianatra izay limana ny anao amin'ilay cours de rattrapage amin'ny réinsertion scolaire angamba tsy mipetraka loatra aloha amin'izao fotoana izao le hoe fidiran'ny mpianatra mijotsika amin'ny teny zao raha izany tsara fa miomana izay amin'izany ary efa voaray ihany koa ny taratasyn'ny mpampianatra framiny tena moa ny angatahan'ireo tsisy rehetra tsy syndicat rehetra efa resahako foana misy syndicat enina amby folo eto Madagasikara sy syndicat-ny fampianarana eo ny Saint-Pama, eo Saint-Pama vaovao, Saint-Pama Nosy, Cerveau, Anefa, maro samihafa bebe ka angambany tanareo tsara tamin'ny maraina zareo ny grevy sokafana mihitsy ny trano hoe avela manao ny fihetsiketsehany zay moa tsy mandray an'ireny grevy fa fitarainana fitratiny azy avelanay izy maneho ny heviny satria ao anatin'ny zo fototry ny syndicat no maneho ny hevitra dia hitanareo tsara fa tsy manana problème mihitsy izy ary mbola misokatra foana ny varavara ministera anehoana hevitra io moa zany amin'ny lafiny ray misy maneho hevitra amin'ny lafiny ray koa misy mifanakalo hevitra dia mifanakalo hevitra tsara amin'ilay daholo ireo syndicat ireo ny forme ny angambany no hoe ohatran'ny hoe misy olona maromaro mivorivory tokotany dia maka proposition ivelan'izay tokony angalany fa izay mihitsy no manome autorisation anazy ary alohanay izy eo amin'ny ministera no maneho hevitra tsy izay ivelan'ny ministera.